Paikady iray arovana ny tontolo iainana ny fampihenana ny fampiasana arina fandrehatra sy kitera ny fanazavana. Fomba ahafahana manatanteraka izany ny fampiasana ireo fitaovana fandrahoana voavoatra. Napetraka araka izany tetikasa fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fampiasana ireo fitaovana voavoatra ireo. Anisan'ny sitraka izany ny ao amin'ny komuna Soanirana anatin'ny faritra Nosy. Fianakaviana miisa 700 no nisitraka ireo fitaovana fandrahoana ireto, lalina makany amin'ny fampandrosoana ny komuna. Ny fampitaovana tahaka izao amin'ny alalan'ny fiarovana ny tontolo iainana, hoy ny ben'ny tanàna. Ny komuna Soanirana dia liana fampandrosoana ary manatena ny fandrosoana isanandro. Matoky anareo rahay fa maro be ny fampandrosoana Androany sika zao makazo. Mifampiankina ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, mahatratra 200 taonina isanandro anefa ny filanarana fandrehatra sy kitera ao amin'ny faritra Nosy manokana. Anamora ny fiarovana ny ala anatin'ny faritra noho izany ny fampidirana ny fitaovana fandrahoana sakafo voavoatra tahaka izao, izay mifanindry andalana amin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Tonga manatanteraka n'ilay fihinana petrakin'Andriamatoa Hajaina Andry Rajoelina amin'ilay hoe mandeha makany amina pacte énergétique antsika hahazo fatana izay ahafahana amin'ny angovo madio ny tokantrano tsirairay avy. Efa manomboka ny ezaka ny faritra Anosy miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka. Ireo mpiara-miombina antoka raha bola sy ara-teknika iraisam-pirenena no manohana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity.